faly miarabantsika tsirairay avy any atokantrano any manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Isaorantsika ilay ray avo indrindra nahary ny lanitra sy ny tany ary namita ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany azontsika ny fiainana mandrakizay. Raha mbola omeny tombonandro tsika androany ahafahantsika miaino azy indray tahaka ny Maria teo an-tongotr'i Jesosy, misaotra azy ny amin'ny fitiavany, ny fitahiny, ny fiarovany, ny fanambinany nandritra izay taona rehetra izay ary nanomezany an'izao andro vaovao, izao taona vaovao izay indray ahafahantsika miaina eo ambany fahasoavana, eo ambany fitahiny. Saorana ny Tompo afaka mandreny teniny isika. Raisitsika ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:9. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:9. Izao no voasoratra ao: fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Zavatra hitarian'ny fanahy masina ako amin'izao fotoana izao ho zaraina amintsika dia momba ny hoe fanahy masina. Ary faly ny ray, faly Jesosy Kristy Tompo satria momba ny fanahy no resahantsika tao amin'ity androany ity, ary manatrika eto izy, miaraka amintsika eto izy amin'izao fotoana izao. Ny feo rehetra tsy avy aminy dia ampanginina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona avy any Nazareta izany. Izay rehetrarehetra fanelingelelana rehetrarehetra dia davin'ilay ratsy ho apetraka, tsy andrenesana an'izany fampianarana momba ny fanahy masina izany dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona avy any Nazareta izany. Ary ny fanahy masina izay ny hanokatra ny masontsika, hanokatra ny masompanahyntsika, alalantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho vita androany amin'ity fandarana iray ity ny momba ny hoe fanahy masina, fa isy fandarana maromaro raha sitrapon'ny avo dia iresahantsika momba ny fanahy masina. Izao tsika dia efa hanomboka zany ny amin'ny hoe fanahy masina. Ny zavatra teny ilain'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia ny fanahy masina. Hatrambizay moa zany ka hatrambizao dia zay ny ilaina. Tsy vola ny ilaina, ho voalohany indrindra. Tsy trano be no ilaina, voalohany indrindra. Tsy fitaovana lehibe no ilaina, voalohany indrindra. Tsy zavatra fandaminana matipaika sy tsara lamina sy tsara rafitra no ilaina, voalohany indrindra. Tsy misy maharatsy an'izany, fa raha tsy eo ny fanahy masina dia zava-pony zany, maina, tsy misy aina, tsy misy fifaliana, tsy misy hery, tsy misy fikasihan'Andriamanitra raha tsy eo ilay fanahy masina. Averiko mazava tsara zany hoe tsy ilaina ray zavatra rehetra ny tany saiko teo, ilaina izay, fa raha tsy eo ny fanahy masina dia zava-pony zany. Endrika ivelany fotsiny ihany, fisehoana ity ivelany fotsiny ihany, hetsika ity ivelany fotsiny ihany, fa tsy mitarika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny teny ilaina voalohany indrindra, na roviana na roviana, naiza naiza, dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny teny ilaina. Satria nahoana? Io fanahy masina io no mampafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Io fanahy masina io no manome hery atsika hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Io fanahy masina io no mampianatra atsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:40 mialohan'ny alany dia niresaka tamin'ny mpianatra izy hoe aza malahelo nareo fa zaho mandeha, dia rehefa andeha dia aniraka ny mpananatra ho anareo, zany hoe aniraka ny fanahy masina ho aminareo. Ny zavatra tena tsara, lehibe, goavana, mahafinaritra ary tena ilaina napetraka Jesosy holovain'ny mpino, holovain'ny fiangonana, holovain'ny zanak'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina. Jesosy averiko ihany, Jesosy tsy nametraka trano lehibe holovaintsika. Jesosy tsy nametraka kitapom-batsy lehibe na kitapom-bola lehibe holovaintsika. Jesosy tsy nametraka vola mankarena holovaintsika, fa napetraka Jesosy dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina. Ny fanahy masina io no ilaintsika ahafahantsika mitoetra amin'ny fahamasinana, ahafahantsika malala izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ahafahantsika manana hery. Satria izay nolazain'i Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary rehefa avy eo ho vavolombeloko ianareo. Izany hoe fanahy masina dia zava-dehibe, teny ilaina. Manana ny fanahy masina ve ahako? Manana ny fanahy masina ve ianao? Manana ny fanahy masina ve ny fiangonana amin'izao fotoana izao? Raha mandinika isika amin'ny saina tony, amin'ny raha atao hoe amin'ny maso tsy miakatra ny filaza azy, dia mampalahelo, ary mampalahelo ny milaza fa tsy dia hita ny asan'ny fanahy masina.
tsy dia hita ny asan'ny fanamasina, tsy dia hita ny asan'ny fanamasina satria zao ny zavatra voalohany vokarin'ny fanamasina dia ny fibebahana. Ny fibebahana firy ny olona nibebaka amin'izao fotoana, firy ny olona miaiky ny famonjena nataon'i Jesosy ka miala ny fahotana amin'izao fotoana. Jerentsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanamasina ao aorianan'ity asan'ny apôstôly toko voalohany ity, nilatsaka ny fanamasina ary rehefa nilatsaka ny fanamasina dia nitsanga ny Petera ka nitory teny tamin'ny hery sy ny fahefana. Tamin'ny hery sy ny fahefana hoy ny voalaza. Ary rehefa nitory teny tamin'ny hery sy ny fahefana Petera dia inona ny zavatra hitantsika? 3,000 no nibebaka avy hatrany. 3,000 no nibebaka avy hatrany rehefa avy nitory teny Petera, rehefa feno ny fanamasina izy. Zany hoe fanamasina io rehefa ao anatin'ny mpino, rehefa ao anatin'ny zanak'Andriamanitra, rehefa ao anatin'ny fiangonana dia io fanamasina io manome hery amin'ny toriteny izay atao. Io fanamasina io manome fahefana. Ka rehefa voakasiky ny fanamasina ny olona iray izay mitory manambara ny hafatr'Andriamanitra dia maro ny olona no miaiky ny fahotany, maro ny olona no nibebaka, maro ny olona manenina ny fahotany ary miala amin'izany ary tapa-kevitra ny olo-tena ho an'i Jesosy. Ny fanamasina tena ilaina. Ahoana no azona ny fanamasina? Ny fanamasina dia omena ho an'izay olona mibebaka. Ary ny fanamasina omena ho an'izay olona mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary io fanamasina io no miteraka tahotra an'Andriamanitra ao anaty. Io fanamasina io no miteraka fankalana fahotana ao anaty. Io fanamasina io no miteraka fitiavana an' Jesosy Kristy ao anaty. Io fanamasina io no miteraka fialana amin'izao tontolo izao, tsy fitiavana amin'izao tontolo izao ao anaty. Mo manana ny fanamasina ve ny fiangonana? Manana ny fanamasina ve ianao, mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra? Ary hita vokatra eo aminao ve zany vokatra avy amin'ny fanamasina zany? Hoy Jesosy any amin'ny filazantsara, tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany ary manahoana ozy izy ny faniriko ny iretany zany sahady. Amin'izao fotoana tena azo lazaina hoe matimaty ny fiangonana. Matimaty ny fiangonana. Miaroaro amin'izao tontolo izao ny fiangonana. Miaroaro amin'ny fahotana ny fiangonana. Satria tsy miasa ny fanamasina, satria tsy eo ny fanamasina. Lazaiko amintsika fa ny fanamasina dia te hiasa, fa raha vao ny fo tsy manaiky anjakany, raha vao ny fo tsy manaiky toerany, raha vao ny fo tsy manaiky ho bankony dia tsy maneho ny hery ny fanamasina, tsy maneho ny hery ny fanamasina, tsy maneho ny hery ny fanamasina ary tsisy fibebahana. Zay aloha zaiko hoe fibebahana no hita voalohany indrindra. Rehefa nitory teny Petera dia nibebaka avy hatrany olona, bebaka avy hatrany olona ary 3,000 no nibebaka avy hatrany. Teo alohan'ny Petera nisy ny fariseo, nisy ny sadiseo, nisy ny mpanora-dalàna, fa tsy nisy fibebahana hita teo. Fankatoavana ny fomba amam-panao zay voatolotry ny razana no hita tao. Fanarahana ara-baky-teny, ny teny ao amin'ny fanekena taloha na ny boky ny lalàna no hita tao. Fa tsy nisy herin'Andriamanitra hita tao. Tahaka izany nge Jesosy dia efa niteny tamin'ny zareo fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny sadoseo reo hoe: ianareo izy dia petsara velatsy. Ety ivelany nareo miseho madio, ety ivelany nareo manao akanjo lava, ety ivelany nareo manao akanjo fotsy, ety ivelany nareo manao vavaka lava be, ety ivelany nareo miseho arabaina, ety ivelany nareo miseho eo aloha mba ho hitan'ny olona. Fa ao anatinareo ao izy dia fiatsara-mbelatsy, ao anatinareo ao dia feno fitaka, ao anatinareo ao dia feno robaka, ao anatinareo ao dia feno fahotana, ary avelanareo ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra amin'ny ananahanareo ny fampianaran'ny olombelona. Zany ny zavatra misy. Ary zany ny zavatra nisy tamin'ny ainan'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra, zany ny zavatra nisy tamin'ny ainan'ny Petera. Ary rehefa tena niseho ny fahagagana, niseho ny fibebahana nataon'ny Petera dia ahoana? Nialona ny fariseo, nialona ny sadoseo, nialona ny mpanora-dalàna, nialona ny mpisorona be. Zay azo lazaina hoe reo no tahiry ny fanekena taloha, reo no tahiry ny boky ny lalàna, reo no atao hoe niampita ny tenin'Andriamanitra. Nefa reo tsy nisy hery hita tao amin'ireo, tsy nisy fahefana hita tao amin'ireo, tsy nisy fibebahana natao amin'ireo, tsy nisy fahagagana natao amin'ireo. Satria nahoana? Tsy tao ny fanamasina, tsy tao ny herin'Andriamanitra, fa boky no nivakiana, soratra no niraisina, fa tsy nisy hery ny fanahy.
ary zay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:1 raha tsy ny Korintianina faharoa toko 7:1 hoe ny soratra mamono fa ny fanahy ny mahavelona. Zany hoe ambarako aminao fa na hianatra n'ity fahazato faharivo ary ianao, na hanana boky eraky ny trano ary ianao, na hanana biblioteka feno boky ary ianao, ka andinika momba ny hoe teolojia, andinika momba ny hoe tenin'Andriamanitra marobe, kanefa raha tsisy fibebahana, raha tsisy fialana fahotana, raha tsisy fanekena an Jesosy, dia tsy hisy hery ho hita eo aminao, tsy hisy fahefana ho hita eo aminao amin'ny fitoriana teny. Fa ho teny tsara lahatra ny hita, manomboka amin'ny introduction, manomboka amin'ny développement, en développement asiana hoe thèse, antithèse, synthèse, dia any farany ianao conclusion. Zay tsara lahatra, tsara fipetraka, ary raha dinian'izao tontolo zao dia 20/20. Fa aiza ny olona mibebaka, aiza ny olona miala amin'ny fahotany, aiza ny olona manaiky ny fahotany, aiza ny olona vao afaka amin'ny fangejan'ny devoly, aiza ny olona sitrana, tsisy na iray ary. Satria nahoana? Ny teny mamono fa ny fanahy ny mahavelona, teny fotsiny namboarina, teny tsara lahatra, teny tsara rindra. Za milaza manokana aminao, mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, miasa ao amin'ny sehatr'Andriamanitra, raha tsy ao anatinao ny fanamasina, tsy ahita fanahy mibebaka ianao. Voalohany indrindra dia ianao manokana lasa ianao fiatsaram-belatsia ianao, satria isy fahotana mitoetra ao anatinao, isy filana mbola mitoetra ao anatinao, tsy isy fahefana andresy fahotana ao anatinao, satria tsy ao anatinao ny fanamasina, ary lasa hamitaka ny mpino rehetra ianao, satria dissertation no ataonao, développement no ataonao, commentaire no ataonao, fa tsy hitondra an'le fiainana, tsy hitondra an Jesosy ianao. Ny ilain'ny olona dia Jesosy amin'izao fotoana izao. Ny ilain'ny olona dia Jesosy, ary ny fanamasina mampafantatra an Jesosy. Ny olona tsy te halala teoria, za tsy te halala teoria. Ny olona tsy te halala ny hoe iza ny mpaminany lehibe, iza ny mpaminany kely, na iza ny filaharan'ny baiboly, aiza sy ny sisa, misy mahatsara azy ihany ny fahafantarana zany, fa tsy zany ny zava-dehibe. Fa ny tena ilaina zao dia ny fanahy mibebaka, ny fanahy manaiky ny azo fijaliana, ny fanahy miala amin'ny fahotana, ny fanahy miantoraka amin'ny Jesosy, mila famonjena, ary ny fanahy miambina, miala amin'ny fahotana, miala amin'izao tontolo zao, ary tena miandry ny fiverenan'i Jesosy. Zany no ilaina amin'izao fotoana zao. Vitsy nefa manana an'izany ny fiangonana, vitsy nefa miaina an'izany ny fiangonana, fa ny fiangonana lasa mampalahelo, satria tsy ao ny fanamasina dia lasa soloina amin'ny programa matipaika ny ao amin'ny fiangonana. Omena ny boky, raha ohatra ka hanomboka amin'ny fotoana ianao dia ty aloha mivaky teny vakianao. Rehefa vita ity dia asaivo mitsangana ny olona, rehefa afa mitsangana ny olona dia ataovy ty hiry ty andininy voalohany sy faharoa ihany, saivo mipetraka izy avy eo. Vita zay dia alao asiana fibebahana, fampibebahana aloha fa fifekekely ka ny marobe. Dia vita zay dia saivo mitsangana indray izy dia manao hira fiderahana. Dia rehefa vita zay dia aleo izy haino ny vaovao-piangonana aloha. Dia rehefa vita zay dia aleo izy haino ten'Andriamanitra. Dia rehefa vita zay dia asaivo manao rakitra izy. Dia rehefa vita zay dia ao izy tsofina rano dia lasa. Ohatr'izay foana isan'andro, isan-kalahady. Miditra ao le olona voagejany fahotana, voaka ao izy mbola voagejany fahotana. Miditra ao le olona mbola andevoziny fifohana sigara, mivoaka ao izy mbola andevoziny fifohana sigara. Miditra ao izy andevoziny fifohana fisotroana toaka, mivoaka ao izy mbola andevoziny fisotroana toaka. Miditra ao izy olona ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fangalaram-badin'olona, ao anatin'ny fahotana maro isan-karazany, mivoaka ao izy mbola zay ihany ny toetrany. Satria nahoana? Maty ny teny zay zaraina. Satria nahoana? Tsisy hery, tsisy fahefana ny teny zay toriana. 20 taona ao amin'ny trano fivavahana ray, 30 taona ao amin'ny trano fivavahana ray, mbola tsy mahalala an'izany hoe fibebahana, mbola tsy mahalala an'izany hoe fahamasina. Raha rehefa hivavaka dia manoratra taratasy aloha anaovana vavaka. Aiza ny fanamasina amin'izany? Tsisy fanamasina ny amin'izany. Rehefa ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, ao anatinao ny fanahy dia mivavaka ho azy ianao, fa tsy hanoratra taratasy ianao hanao vavaka. Hiresaka amin'ny rainao ianao ve dia hanoratra taratasy? Tahaka izany sika aoka hisokatra ny maso ao anatintsika ve ny fanamasina. Fa ny fanamasina no ilaina, fanamasina no ilaina. Zay mahatonga an Jesosy hoe tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany, manahoana ny andriko iretan-jany sahady. Tsy mirehatra le afo, tsy mirehatra le afo. Ary rehefa tsy eo ny fanamasina dia zay ny lazaiko teo hoe napetraka ny programa. Raha ohatra anao eny amin'ny fahoriana mangy olona dia tia ny teny vakianao, tia ny vavaka ataonao, tia boky ny vakianao, na zazakely eny taona ary hamaky an'iny dia ainy mamaky an'iny. Fa aiza ny hery, aiza le fahefana, aiza le tena hoe fampibebahana, satria tsy ao ny fanamasina, tsy ao ny fanamasina.
afaka manao programa ihany ianao fa raha eo ny fanamasina miteny aminao zany ny programa io fa tiany ataonao dia manaiky ianao fa amin'izao fotoana tsy ao ny fanamasina fa boky noarahana tiany vakiteny tia toriteny tiany zao ary efa voasoratra mandritry ny hatrany amin'ny 1 Desambra amin'ny 14 dia efa fantatra hoe ino vakina. Aiza ny asan'ny fanamasina ry havana, aiza ny asan'ny fanamasina fiangonana, mila mifo, mila miaiky ny fanamasina, mila mametraka ny fanamasina no mpanjaka fa lasa fandaminana anao ay, lasa technique de management no ananana. Ny olona rehetra ke sa mahay manao management mahay manao management ary ao fiangonana lasa vola no ny bahana, lasa fanahany mamona no ny bahanao, vola no voizina, vola ny tiana laina, atao fihetsiketsehana maro azona vola. Fa raha mijery ny fiangonana voalohany ianao rehefa feno ny fanamasina tsisy fihetsiketsehana momba ny vola tao, tsy misy asa maro momba ny vola kana vola tao fa fibebahana tao fanekena ny famonjenana tao Jesosy ny tao ary betsaka ny olona no nitondra ny hodiny, betsaka ny olona no ny aiky nantany inona tokony ataonay ary dia natao batisa ary dia nandray ny fanamasina ary tonga olom-baovao. Fa amin'izao mampalahelo satria tsy otsony ny fanamasina, tsy otsony ny fanamasina ary manaonao foana ny fiangonana, tsy hita ny fibebahana, tsy hita ny fiovan'ny olona, tsy hita ny fiovan'ny olona. Lazaiko aminao fa ny fanamasina ny teny ilaina, tsy any amin'ny sekoly teolojika, tsy any amin'ny kolejy teolojika, tsy any amin'ny fakulté teolojika, tsy any no azonao ny fanamasina, tsy any ny alalanao ny tahotra an'Andriamanitra, tsy any ny alalanao ny heriny azo fijaliana, tsy any ny alalanao an Jesosy fa mitokana ho am Jesosy. Firifiry ny olona mivoaka fianarana amin'ny école teolojika, firifiry ny olona mivoaka fianarana amin'ny kolejy teolojika, fakulté teolojika, diplôma no ananana fa hitanao olona mbola désintoxikena, paster satria mbola anatin'ny fifohana sigara. Aiza ny fanamasina, boky ny anarana 4 taona, 7 taona, 7 taona fa tsisy tahotra an'Andriamanitra. Aiza ny fanamasina, firifiry pastera ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny fitiavam-bola satria nahoana tsy ao ny fanamasina. Teolojia ny anarana, boky no ny vakina, ato amin'ny saina fotsiny fa tsisy fiainana, tsy niona tamin'i Jesosy. Fitiavako anao ny ilazako an'izany, miverena ao amin'i Jesosy. Raha fahalalana tsisy aina, tsisy antony zany. Raha teolojia tsy malala an Jesosy, tsy feno ny fanamasina, tsy misy antony zany. Jerevo ry Petera tsy tany amin'ny école teolojika, tsy tany amin'ny fakulté teolojika, tsy tany amin'ny kolejy teolojika fa i Petera nanjonona tao amin'ny Petera, karpa ny ainy, tilapia ny ainy sy izay karazana trondro ny ainy. Fa rehefa tao anatin'ny fanamasina indray mandeha izy nitory 3 arivo no nibebaka satria niaona tamin'i Jesosy marina izy, ary nisy fiovana ny fiainany. Enao ve niona tamin'i Jesosy? Sao dia pastera no nionanao, sao dia atoko-pivavahana no nionanao, sao dia fomba-pivavahana no niarahanao, sao dia fikambanana no niarahanao. Fa raha vao zany niarahanao, zany ny tena ambony aminao, tsy misy aina zany fa Jesosy ihany misy aina. Jerevo ry Stefana sy ry Filipo, diakonireo fa nifidiana satria ozy Petera hoe mifidiana olona dia feno fahendrena izay tsara ohatra eo amin'ny manodidina ary feno ny fanamasina iandraikitra momba ny firarahana. Diakonireo fa diakonina feno ny fanamasina. Amin'izao ny diakonina rehefa hifidy dia diakonina manamanam-bola, manamanana toerana, manamanana voninahitra, manamanana aza mamboninahitra eo amin'ny fiarahamonina. Fa na mifoka sigara ary izy, na anatin'ny kolikoly ary izy, na anatin'ny fijangajangana ary izy, tsy jereny zany fa resaka vola sy resaka fahaizana ny jereny. Ory fiangonana eo mibeba miverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Jerevo Petera sy Etienne, Stefana rehefa nitory tamin'ny hery sy ny fahefana, tsy nahaleo dika azy ny helenista sy ny sadoseo fa feno hery ny fanamasina izy ary nitory tamin'ny hery sy ny fahefana. Filipo rehefa niona tamin'ilay tandapa etiopiana tany anefitra niaiky ilay tandapa ny amin'ny famonjena rehefa nitorian'ny Filipo nisy hafa 3:50 ary rehefa nitory Filipo avy hatrany dia nisy rano teo nanaovana batisa n'ilay tandapa satria nibebaka izy, niaiky ny fahotana izy. Ahoantsika amin'izao fotoana? Aiza ho aizintsika amin'izao fotoana? Management ny haintsika, finance ny haintsika, gestion ny haintsika, tsy misy maharatsy an'izany. Fa ny fanamasina tsy ao amintsika, ny fampibebahan'olona tsy ananantsika, mampiditra olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ananantsika. Fa jerevo ny fahefana nananan'i Jesosy, nananan'i Petera, nananan'i Filipo
nanatona mpamoretra ny nanaiky ny fahotany ny bebaka, nanaiky ilay vehivavy azo olantanana ny jangajanga, nanatona teo amin'ny Jesosy ny bebaka, nanaiky ny famonjena daholy satria tao ny fanamasina. Tsika fiangonana trano ny lehibe, fiangonana ny lehibe, ny trano ny tsara loko, ny dablio ny tsara tare, fa ny fanamasina mampibebaka vitsy ny manana azy. Aoka iverintsika, aoka iverintsika, aoka iverintsika. Zay lazaiko aminao hoe ny fanamasina tsy azonao amin'ny fianarana zany, tsy azonao amin'ny fianarana azonao karama mahatonga anao professionnel amin'ny asan'Andriamanitra zany, fa ny fanamasina azonao ao amin'ny Jesosy, miafinao ianao. Jesosy teto tany, ozy izy hoe rehefa nitory Jesosy tamin'ny hery sy fahefana dia ozy ny olona hoe tsy zanaky Josefa ve io, tsy zanaky Maria ve io? Ahoana ny fitoriana ohatran'io? Rehefa nitory Petera dia hoe tsy reo ve le olona tsy nanana, tsy mahay taratasy? Ahoana ny itoriany salamy zao? Rehefa nitory Filipo, Stefana, olona tsy nianatra, tsy nanana fahalalana, fa nanana ny fanamasina. Mila manana ny fanamasina tsika. Maherezy ianao efa manana ny fanamasina, torio. Na hiteny olona hivoaka fianarana va izy ianao, taiza ny voanao, aiza ny diplômanao? Tsy manana diplôma fa za manana an Jesosy. Halleloja! Fanamasina ny mila ananantsika. Mbola toizantsika ny fampianarana amin'ny ao aoriana. Fanamasina ny hikasika anao. Ho an Jesosy ny voninahitra. Amen.